Miarabantsika rehetra indray a dia manona fiadanany tombo foana amintsika rehetra mpanaraka ny pejy. Resaka fanompontsampy kely vetivety isika, resaka idôlatria zany. Tiana aloha manamarika ety am-piandohana fa ny idôlatria dia voarara amin'ny baiboly. Ny fanompontsampy dia tsy ahafahana miditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Raha fitina vetivety hoe inona ny fanompontsampy dia izay rehetra tiantsika mihoatra amin'ny fitiavana soratra masina, mihoatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, mihoatra amin'ny fitiavana ny sitrapon'Andriamanitra, mihoatra amin'ny fitiavana an' Jesosy Kristy. Zay ny définition raha manao raccourci direct isika fanazavana tsotra be izany. Ka ninona zany zavatra iantsapazantsika sy anakitsika ny fiainantsika angatantsika fitahina eritreretintsika fa hamahan'ny problème atsika, zay le hoe miady sampy, dia tonga sampy rehefa tiantsika mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra arak'ilay définition matsotsika sasy teny teo mihoatra ny fitiavantsika an Jesosy Kristy. Tamin'ny 30 décembre teo dia nisy zavatra niseho tahaka izao tao Brésil, Sao Paulo. Hitanareo le tsangam-bato be tondroindry zareo fa hoe Christ Rédempteur. Lay lazain'zareo fa tsangam-bato Jesosy Kristy. Ora ny baiboly dia nanambara tsara fa tsy nahita endrika ianareo. Dikan'izay dia tsy misy sampy afaka banjintsika izany à la place ny hoe Jesosy Kristy efa niakatra any amin'ny voninahiny. Kanefa misy izao tontolo izao nametraka sampy ngeza be ao Sao Paulo dia ilay tondrony zareo fa hoe Christ Rédempteur. Inona ny zavatra nisy? Ny zavatra nisy sy niseho dia nampiakanjondry zareo akanjony roi Pelé, ilay lazain'zareo fa mpanjaka ny football, matin'ny cancer tamin'ny 2021 sa 2022 izay raha tsy diso aitsio kely amin'izay io tsangam-bato be, io sampy be Christ Rédempteur io. Ora nefa ilay tsangam-bato Christ Rédempteur dia fantatsika fa be tabe mihitsy ny olona no miady sampy amin'io tsangam-bato io, manolotra sy manatitra rakotra, mangatapitahina, mivavaka sy ny sisa rehetrarehetra miady sampy. Zay le hoe manompo sampy. Ka inona moa zany message ao ambadika reny? Message ao ambadika reny dia tsotra be fotsiny ihany hoe efa tsy miafina intsony izao tontolo izao amin'ny fampiakohofany anao amina sampy. Averiko tsara hoe tsy miafina intsony izao tontolo izao, mampiakohoka anao antsika izay tsy manana an Jesosy Kristy amina sampy. Ny antony dia izao, eno tsara nampiakanjondry zareo ny akanjony roi Pelé, tsy roi koa fa roa andry zareo izay miakohoka amin'ny foty ilay tsangam-bato sampy. Ny dikan'izay dia raha petraka ny fanontaniana hoe hatraiza ny fitiavanao foty, hatraiza ny fitiavanao Champions League, hatraiza ny fitiavanao championnat du monde, hatraiza ny fitiavanao ny ekipa ohatra hoe Barea, ohatra hoe Manchester City, PSG, Paris Saint-Germain sy Barcelona sy ny sisa rehetra, hatraiza ny fitiavanao an'ireny. Za miteny aminao fa efa fampidirana anao tsikelikely ho any amin'ny fiakohofana amin'ny sampy ireny zavatra ireny. Ary rehefa tafiditra ao anatin'ny excès ianao dia miakohoka amin'ilay tsangam-bato be miakanjo ny akanjony roi Pelé, ilay sampy izay mitafy akanjo mavomavo, mitafy maillot ana footballeur, mitafy ny fitafian'ilay mpanjaka n'izao tontolo izao eo amin'ny sehatry ny baolina kitra. Ka échantillon fotsiny ilay resaka foty fa tafiditra daholo ny Jeux olympiques, tafiditra daholo ny Jeux des îles de l'océan Indien, tafiditra ao ny championnat du monde de foot, tafiditra ao daholo rehefa zavatra organisen'izao tontolo izao misy maillot araka ny taranjany avy, misy numéroany, misy ny hymne, misy ny etikany, misy ny fombafombany rehetra. Dia ireny no fitafian'io tsangam-bato sampy échantillon ao Sao Paulo, Brésil io. Be da be nareo no tsy
d'accord amin'izany fanazavako izany amin'izany zavatra zaraiko izany zaraiko fotsiny ihany mandeha miandalana iny ihany no fahazahoana ho an'izany. Mirahasoa tianao Jesosy.